fa zao lalatino tsangam-bolo mihitsy nanomiko malay toandro de malay riva rehefa etetim-po mantsy taitaitra maimaika tsy mitombona tsara mifandiniana ny zavatra tokony atao de tonga de maotrany na mieritseritra hoe anao zavatra tsara le olona anankiray am'izay conviction zany de hita mitsopalitra eny any hita misopirany eny any hoe efa misy zavatra ketriketrehana any ambadika any amin'ny zavatra lazainy ina no mitranga amin'ny atoandro iny de avy hatrany de iny tampotampoka eo mipotra eny amin'ny TVM ny Andriamatoa Honoré Kotomanana izy moa efa fantatry ny rehetra hoe manampahaizana amin'ny lafiny lalàna indrindrindra amin'ny lafiny droit constitutionnel efa filohany zany androm-panjakana zany koa izy tamin'ny fotoan'androny tonga de mipotra avy hatrany izy izy moa efa lehilahy lehibe raha teo zany de miezaka mafy za akory tsy miaro za akory tsy miaro nefa ny hita ny zavatra resahany fa miaro mafy any ny filoam-pirenena ary miaro ny indéfendable satria tena mihevitra izy mantsy sa zay koa nge mampalelo amintsika mihevitra izy fa hoe satria izy izy efa mihevitra mivantany ho faratapany amin'ny fahaizana ny droit constitutionnel ny olona rehetrarehetra koa moa miasense azy ny akabazan'ny olona hoe tia ny Andriamanitra kely ny droit constitutionnel dia alefany le izy na de efa indéfendable rehefa tsy azo arovana tsony de mbola alefany ihany ataony le tserana ozy anao teo zay fa zao tsy tsapany mety ho faratapony ary izy mahatrihatria aloha amin'ny droit constitutionnel fa mety mivilambilana izy mitongilangilana mikotriga amina communication fa iza kosa nisy olona sady tena faratapony amin'ny droit constitutionnel de mbola ho faratapony koa amin'ny communication tsy voafeny le izy le resaka serasera le fombafomba fizarana zany ny hevitra ny ao anaty ao zany sy ny ataontsika hoe ny vaovao sy ny rehetrarehetra tsy voafehany eny ampandanany eny tsy tsapany eny ampanaovany eny le resaka ataony eo amin'ny TV moa tsy tsapany fa efa milaza sady izy fa ohatrotro zao ny tsipika ny linina ny lalana ho alian'ny HCC rehefa andray an'ilay fanapahan-kevitra momba nyity déchéance ty ny HCC efa izy sady no mipetraka eo amin'ny toeran'ny HCC kefa mampilaza ankolaka na mivantana amin'ny zavatra zay nazavazavainy tao fihitiange re olona ka tsy hoeken'ny HCC io na de ho ataonareo adoption ary rariva io lettre de mise en accusation io zay ny zavatra nataony tsy azo edikevitra zany fa mahazo iverenana ny mijery an'iny fa melabelarana nataony Andriamatoa Honoré Kotomanana iny fa tsy vitany nefa hoe milaza izy ankolaka na mivantana hoe izao no endriky ny tidi-pitsarana avoaka ny HCC eo fa mahazo raisina ihany koa izy mora atao mahatrehetrehan'ny HCC zany eny amin'ny resaka magistrat mantsiny re olona lehibe sy reo efa tranainy zany tena toaviny aty afara efa karazany tsapa mihitsy fa efa mibaiko ny HCC izy hoe zany sy zany ny anaovanareo azy mampitsangam-bolo zany raha lazaina fa hoe androm-panjakana maly eo tena ary faratapony zay mendraikitra momba ny fiarovana ny lalam-panorenana no misy olona hafa mamelabelatra sahady alohan'izy mbola tsy tsara akory le haute cour constitutionnelle de mba misy olona hafa mamelabelatra sahady hoe tokotokony ohatran'izao le anaovan'ny HCC an'io ary tokotokony ohatran'izao mididi-pitsarana mivoaka eo zay eo ihany itsindany indray rehefa nieti-po mivazavaza le député vavy anankiray amin'ny mampara 2 zany fa mampara 2 HVM zany hoe nariny le mampara azy orange de mivadika bleu roi izy de lasa député HVM le vehivavy rehefa avy nyteny teo izy araky nyteneninao hoe nyteny hoe misy alabaty misy zao ty misy zao ty de mifarana n'le resany sady zao koa tsisy olana aby zany fa mbola any amin'ny HCC nge mandidy an'io ary any amin'ny HCC io tsy mipasy zany mihitsy andry ore olona fangahanao rehefa hoe solelaka miarady miara misaika amin'le filoham-pirenena de milaza hoe zany fa efa hainao sady zany hoe tsy mipasy io efa hainao sady zany didy-pitsarana andeo amin'ny HCC eo efa hainao sady eti-po loatra de tsy mahafia le secret fanaovana any ambadibadika any eti-po loatra de tsy voatanatsony ny vafa am'le zavatra konokononina hautement confidentiel any ambadibadika any
hoe avy aloha anao ny ataony eo reo député reo e fandao fa ny HCC ny karakaraitsika tsara ka na inona raha vao madopté an'io reo manao votin'io mise en accusation io de fa HCC ny rejeté azy de efa mahafantatra an'izay fikonokononana zay de tsy matambafa de mibolisatra ny lela de nazanona tsany tsy maninona aloha iko tsy mipasatra fa tonga any fa nganao mamyraha ny HCC no malala fa tsy pasy zany ve ny anaovana an'ity raharaha ka mampitsangam-bolo lalatina manomboka androany zany mahazotsika rehetra de tsy akipy fa adiridiry mijery an'io HCC io lalatina rokotondra zany